Mahafaly atrandrevana ny miarabantsika rehetra mahatratra izao alarobia faharoa amby roapolo ny volana oktobra taona 2025 ato anatin'izao fandarana sakafom-panahy ary hibanjinantsika hatrany ny loha hevitra manao hoe mamory vokatra ho an'ny tompo ho aminao ny ny fiadanan'ny tompo amen. Hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray izany ka fanahy masino faly indrindra ny fonay omenao indray zao fotoana izao azona indray miaino ny teninao mandray ny afatrao mamy ny teninao tompo ary zany mahatonga ny tonga am'izao fotoana izao satria ilay teninao manome hery manome aina ho anay fahasalamana ho an'ny nofonay rehetra de mitenena aminay ary Jehovahandriamanitra ray io fa vonina ny aino anao zahay zanakao de amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonana izany vavaka izany amen. Eny ary havana ny sakafom-panahintsika amin'ity anio tia dia arak'izay hita ao amin'ny Jaona toko fahaefatra. Jaona toko fahaefatra ny andiny faha 1:30 ka hatramin'ny faha 8:30. Jaona toko fahaefatra andiny faha 1:30 ka hatramin'ny faha 8:30. Toy izao mivaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha tsy mbola tonga izy ireny, ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe hano raby eo fa hoy Jesosy taminy izao manan-kaniko hoanina izay tsy fantatrareo dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe nisy olona nitondra zavatra hoaniny ve are hoy Jesosy taminy ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka ahy sy mahavita ny asany moa ianareo tsy manao hoe va efa bolana no sisa dia tonga ny fararano indro lazaiko aminareo ato-pazy ny masonareo ka jereo eny an-tsaha fa efa masaka sady ho jinjaina izy ary izay mijinja de mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja ary amin'izany dia marina ilay teny hoe ny iray mamafy ary ny iray kosa mijinja. Izao maniraka anareo hijinja izay tsy nisasaranareo olon-kafa no ny sasatra fa ianareo kosa no niditra teo amin'izay nisasarany. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Anapaka amponareo hatrany ny fiadanan'i Kristy ry havana. Raha ity soratra masina izay nivakiana tamintsika ity dia resaka indrindra ny amin'i Jesosy sy ny mpianany fa talohany ny resaka io izany tao anaty teo anelanelany ny resaka nataon'i Jesosy sy ny mpianany dia niresaka tamina vehivavy Samaritana iray Jesosy ary rehefa niresaka tamin'ilay vehivavy Samaritana izy dia niraikitra le izy hoe mba meo rano aho izy Jesosy mba meo rano ahy de hoy ilay vehivavy hoe ianao zay jiosy ve ny angataka rano amiko Samaritana tsy fombanareo zany de raikitra nyresaka teo niraikitra nyresaka de hoy Jesosy ny hafarany eto makaty ary le vadinao de hoy le zavavy tsy manambady aho de navaliny Jesosy taminy marina ny filazanao ka ianao efa nanambady ny efatra ary io lehilahy ipetrahanao io zao de mbola tsy vadinao mbola manandrakandrana ianao zany teo am'izay le vehivavy tena teo izy vo tena resy lahatra fa ity olona zay miresaka aminy ity no Kristy de inona no nataony andrasy ao izy mantsain'i Jesosy fa andeha ho atsoko ny olona any an-tanàna tsy le hoe supposant hoe vadiko tsony no atsoko ny olona any an-tanàna de ireo Samaritana ireo voalasa nandeha nakany an-tanàna no tonga amin'izay indray ny mpianatra eo zany zao le amin'ny andinin'ny faha 1:30 eo mbola tsy tafaverina avy any reo olona reo ny mpianany teny tamin'i Jesosy hoe hano raby eo zany hoe hoany malaky aloha ty fa ho avy eo ihany reny olona reny ao anatin'izany ry havana de izao hano ny tena sakafo hano ny tena sakafo
hano ny tena sakafo. Raha ny eto manko zao de gaga le mpianatra hoe fa ahoana koa zany satria navaliny Jesosy de hoe za manan-kaniko hoanina ka sy tsy fantatrareo. Ny mpianatra zany de nyresaka ny hevitra zavatra ara-nofo. Inona le hoe ara-nofo? Sakafo ara-nofo zay mitondra hery satria fantatra fa Jesosy de andeha hitoro teny ndray izy avy eo. De nieritreritra reto mpianatra hoe tena mila omena sakafo ara-nofo zany na Jesosy Kristy ity mba hanana hery, mba ho velona, mba tena haka fafinaretana am'ilay sakafo. Marina tokoa ry havana fa ny resaka rehefa hoe ara-nofo zay ny eritreretin'ny olona de mieritreritra izy hery. Rehefa miresaka ara-nofo zany de mety miresaka tsika ara-bola, ara-pitaovana, ara zavatra maro be. Zany no eritreretintsika mba hanome atsika hery, na herin-tsaina io, na herim-batana io, na herin'ny paosy io, na manome hery velona, velona tsara, velona inona moa misandrahaka sy ny sisa, fafinaretana, mahazo fafinaretana tsara am'le fiainana, zany tokoa ka tena miaina sy ny sisa sy ny sisa. Zany foana ny fieritreretan'ny olona ny amin'ny resaka sakafo. Fa eto de tena amboariny Jesosy, avadiko Jesosy mihitsy lay fisainan'ny olona. Ary inona le fisainana? Tsy hany le izy. Jesosy raha teo de efa niteny any amin'ny Matio 4:4 milaza izy hoe fa voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokon'ny vavan'Andriamanitra. Ary eto de mbola porofony Jesosy Kristy hoe tsy zany anie, nareo mihevitra ny ara-nofo fa ny ara-panahy. Raha mihevitra ihany koa neto reto mpianatra reto hoe nao zavatra ara-panahy Jesosy io mihevitra n'izany ihany koa reto mpianatra reto fa ny tao anatin'ny sainy de zao hoe raha Jesosy eto de miteny, raha jerentsika ny amin'ny 2:telopolo de miteny mihitsy Jesosy, hoy Jesosy taminy, ny haniko de ny manao ny sitrapony zay naniraka ahy sy mahavita ny asany. Ny dikan'izay de zao hoe mila manao sitrapon'Andriamanitra zany. Zay zany noeniny zareo ihany koa de mbola mieritreritra ihany reto mpianatra ay raha zany manao an'izany anie ka mandreraka manao an'izany anie ka mety mamono manao an'izany anie ka mety ankaleo ary zay nefa nytenenin' Jesosy, izay nefa nasehon'i Jesosy eto. Raha manohy mamaky tsika de mahita tsara mihitsy fa mandreraka no manao sitrapon'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga an'ireto mpianatra reto mametraka tsara hoe hano aloha raby hano aloha ty mihinana aloha. Matetika tokoa isika de mieritreritra fisainana tahaka an'izany ry havana, hoe zany mandeha mivavaka izany anie ka mandreraka amy 12 miditra ohatra rehefa ny Paoly hoe amy 2 le izy vao vita mandreraka anie zany miaritra fotsiny anie ny sasany am'izany mandreraka kanefa natao andreraka mihitsiny io mba tsy hahatonga ny vatanao ahazo aina fa amy fanahinao kosa ahazo aina. Ka ilazako ny toy an'lay tenenin'ny Jesosy Kristy any amin'ny Matio 4:4 hoe fa ny teny rehetra izay aleoko ny vavan'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, raha mbola mahatsapy ianao fa reraka ianao manao ny sitrapon'Andriamanitra de izao atao foana ny sitrapon'Andriamanitra, manana hery ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Voalaza matetika rehefa mivavaka de hoe ny teninao any Andriamanitra aina ho an'izay mahazao azy, fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Rehefa mipetraka ao anatinao lay fanahy masina de mahatsapy ianao
fa ny tenin'Andriamanitra izay eninao io, ny toriteny izay eninao io, izay rehetra fampianarana eninao io de mitondra fiainana ho anao. Ka raha misy olona mitory aminao, mitory teny aminao, miteny aminao ny tenin'Andriamanitra, ka iny ianao fa sady reraka ny sorena no mihevitra anao a tena mamono anazy zany, mankaleo anao no mihaino azy, de aoka isaina kely ianao, satria zany ny zavatra mitranga. Mila manao ny sitrapon'Andriamanitra isika ka mahavita ny asany. Ny anohizany azy eo moa de zao hoe moa nareo va tsy manao hoe efa bolana sisa de tonga amin'ny fararano, de tenen'i Jesosy hoe lazaiko aminareo atipazo ny masonareo ka jereo eny an-tsafa efa masaka otsindraina izy. Zany hoe efa vonona ilay sakafo ho anao, vonona ilay sakafo mba hivelomanao de Jesosy Kristy zany. Izy tsy teny mihitsy Jesosy hoe jereo zany ilay Andriamanitra e, fa zay ny teneniny, jereo izy atipazo ny masonareo efa masaka otsindraina, efa mila mihinana ny tenin'Andriamanitra isika isan'andro, ka mahazo fahavelomana, mahazo hery, mahazo fahafinaretana am'izany. Tadidio ny soratra masina rehefa nihinana ilay horonam-boky Eli de nihinana mamy toy ny tantely, de mba ho toy izany ihany koa ry havana ny fandraisanao ny tenin'Andriamanitra, de hano zay tena sakafo fa tsy zay sakafo mampivalana. Ivavaka isika ry havana. Misaotra anao zay ry Tompo Andriamanitra io fa tamin'ity androany ity de asainao zay hihinana lay tena sakafo, de ny sakafo zay mamelombelona ny fanahinay, mitondra anay ho amin'ny fiainana fahasalamana ho an'ny nofonay zany. De ampio ary izahay Andriamanitra mba tsy hatsara velatsia fa tena handray tokoa ny teninao amin'ny fo madio, iainana zany teninao zany isan'andro tsy hoe isaky ny alahady fotsiny ihany. De ny teninao tokoa Tompo ho fanilo ny tongotra ho fahazavany lalanay, de misaotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary ry havana, zany tenin'Andriamanitra zany toetra betsaka ao anatinareo, de samita ain'Andriamanitra indray mirary soa daholo.